nahazo tombony reto mpikatroka ny taranja karate do izay hiatrika ny fiadinany tompon-dakeran-tany atao an'ny Frantsa ireto. Nahazo fanampiana amin'ny tetina 520 tapitrisa ariary avy amin'ny Flora Joelina izy ireo. Ny Flora teo efa nibata ny amboaran'ny tompon-daka tamin'ity taranja ity ka mahafantatra tsara ny filany reto mpikatroka ireto. Azo atao tsara hoy izy ny mandrobaka fandresena rehefa ampy fiomanana ny mpilalao. Nitsodrano ireto mpikatroka karate malagasy ireto ny Flora Joelina, nanambara ihany koa ny tenany fa tokony ahasoana vahana kokoa ny taranjan'olon-tokana tahaka izao. Antsika ny tena manana vahana kokoa ankoatra ny ringring ambany. Ary io zany ny fanatanjahan-tsena amin'ny ankapobeny dia tsy maintsy atao lahara-pahamehana satria io ny taratra ahitana ny ivelany ny fandrosoana ny firenena anankiray. Ny zavatra nahafinaritra atao anatin'izao fotoana telopona lasa izay dia betsaka ny amboara azontsika atao anatin'ny fifaninanana iraisam-pirenena. Ka izay ny antony hoe mahatonga antsika anampy ireo mpanao fanatanjahan-tena amin'ny ankapobeny. Tao anatin'ny 2 volana no niomanany reto mpikatroka karate ireto. Misy ny tsy mbola niatrika fifaninanana iraisam-pirenena saingy manana fahavononana izy reto ary ezaka ny hibata ny amboara. Ekipa tena zandriny ihany koa ity ekipan'ny gendarmerie nationale volley ity vao 9 volana monja nijoroany. Efa azo ny sahady anefa ny anaram-boninahitra tompon-dakan'i Madagasikara tamin'ny volana septambra lasa teo. Nampitarana ity ekipa ity tsy mbola fananany teti-bola hiatrehana fifaninanana. Hatrany amin'ny fanamiana azy tsy mbola manana ity ekipa ity. Izany rehetra izany anefa tsy nahasakana ny GNV tsy azo vokatra tsara ary mbola nampalantena amboara ihany koa izy ireo amin'ny fiadinany Coupe des Clubs Champions eto amin'ny ranomasimbe Indiana natao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahan-tena amin'ny alahady izao. Nanolotra 5 tapitrisa ariary ho azy ireo ny filoha ho fanampiana amin'ny fiomanana, 5 tapitrisa ariary hafa ho an'ny fanamiana manokana. Manana tetika sagoavana hanampiana ny fanatanjahan-tena eto Madagasikara ny Flora Joelina dia ny fametrahana ny akademia amolavolana tanora amin'ny taranja rehetra. Ao amin'ny akademia io zany dia ny olona rehetrarehetra dia tena professionnel amin'ny taranja rehetra izay ahafahantsika miatrika amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena. Izany hoe raha ohatra ianao ka hiatrika Coupe du Monde ohatra dia tsy androany vao hikarakarana fa ny tanora amin'izao ny teny izao no efa volavolana sady anao hiatrika ny fifaninanana afaka 3 taona. Izay ny tsy maintsy hoe ananganantsika an'io akademia nationale sportive io eto Madagasikara. Izany zao ny ohatra napetratsika hoe rehefa mibata ny amboarintsika hoe nahazo ny champion d'Afrique teo amin'ny taranja baolina lavalava na rugby dia napetratsika ny fanambo hoe ao anatin'ny 3 volana dia tsy maintsy fitaina ny kianja manara-penitra. Misy ny olona tsy nino an'izany fa hotokanantsika amin'ny volana desambra ho avy izao afaka 2 volana raha farany ela indrindra ny kianja maki. Nampanantena ny filoha Teteza Mita fa andray ireo mpanao fanatanjahan-tena rehetra niatrika fifaninanana iraisam-pirenena ka nahazo amboara.